sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Miravoa ianareo mitadiny tompo ka tsahony tompo dia ahery ianareo. Tadiavo lalandava ny ahitany tavany. Amin'ny kafaliana no iarabanay atsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka izao fandaharagna izao. Ny anty ny eglizy dia mankalaza ny alahady tsotra fa 30. Ken lohevitry aroso no antsika agnatin'izegny dia ny hoe henoim-bavaka ny manetry tegna. Tenin'Andriamanitra 3 vaky teny 3 lehibe no atolotry ny eglizy ho atsika mba hafantsika mandiny tegna, mba hafantsika hiaigny tsara maha-kristianina atsika araka ny nampianarin'i Jesosy Kristy dia ny fahaizantsika manetry tegna. Satria araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe izay manetry tegna no asandratra. Ko amin'izao ary ndao atsika iaraka hitandregny zegny tenin'Andriamanitra zegny, handraisantsika ny hafatra izay omeny atsika mba azahoantsika ny voninahitra ao aminy rehefa tonga ny fotoagna. Vaky teny masina voalohany boky Siraka 5:30. Mpitsara ny tompo ary tsy mijery izay filaharam-piambonian'ny olona akory izy, tsy mizaha tavan'olona hamono antoka ny mahantra izy ary miaino ny vavaky ny ampahoriana. Tsy mba ataony tsy ho zavatra ny kamboty mitalaho na ny mpitondra-tegna mamboraka fitarainana aminy. Ho raisiny tsara izay magnaja an'Andriamanitra araka ny fomba ankasitrahiny ary tafasongotra hatrany amin'ny raho ny fivavahany. Maniteraka ny raho na ny vavaky ny manetry tegna, fô tsy onona izy raha tsy tonga amin'Andriamanitra izany. Tsy tsara izy raha tsy efa nojereny avondrindra. Dia hitsara araka ny rariny ny tompo ka hamoaka fitsarana. Tsy ampiandry akory ny tompo, tsy andefitra intsony izy amin'ny mpampahory. Izany ary ny tenin'ny tompo isoragna ny Andriamanitra. Izaho misaotra ny tompo amin'ny fotoan-drehetra. Eo ambavako lalandava ny fidirana azy. Ny tompo hafinaretan'ny fanahiko, mandrenesa riory ka mifalia. Mankalaza ny tompo miaraka amiko, miaraha isika midera ny anarany. Izaho nihanta tamin'ny tompo ka niekeny, ny tahotro rehetra
nalany tamiko. Mibanjina azy fa homirana ny tavanareo tsy hangaihay. Ity ory velona antso ka novalian'ny tompo, ny ahiahiny rehetra namonjeny azy. Ny anjeliny milasy manodidina mba hamonjy izay matahotra ny tompo. Ankafizo sy anarano fo fa mamy ny tompo, sambatra ny olona mifefy aminy. Salamo 7:30. Vakiteny masina faharoe, taratasy faharoen'ny masindapoly apôstôly ho an'ny Timote 4. Ry zanako malala, izaho dia mova tsy efa ahidina ho fanatitra sahady, ary efa ntombotra ny andro ialako. Niady tsara aho, na tanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoako aho, hany sisa ataoko dia ny miandry ny satroboninahitry ny famarinana izay omeny tompo tsara marigny ay amin'izany andro zany, ary tsy ho ay ihany fa ho an'izay rehetra tia ny atongavany koa. Tsy nisy nanampy ahy tamin'ny nandaharako voalohany hiaro-tegna, fô nilozany izy rehetra aho, engany ka tsy ho tanana ho elony izany. Kanefa tonga namonjy ahy ny tompo sy nankahiry fo ahy mba hatontosako ny fitorian-teny sy andrenesany jentily rehetra azy. Sady noesorona teo ambavany liona aho, hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ny tompo, ary amonjy ahy ho amin'ny fanjakany any an-danitra. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masintenin tumpo, alleluia, maere, alleluia, masintenin tumpo, masnye, maere, alleluia, masintenin tumpo, alleluia. Misaotranao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fanambaranao tamin'ny madinika ny tsiambaratelon'ny fanjakanao. Alleluia. Evanjely masiny soratan'ny masindà Luka 4:20. Tamin'izany andro zany Jesosy nagnano ity fagnoharagna ty, mankanigny amin'ny sasany natoky tegna ho marigny sy nanebaka ny namany. Nisy roa lahy niakatra hivavaka tagny an-tempoly, farisianina ny araiky ary publikanina ny araiky. Nitrangagna le farisianina ka nivavaka tao am-pony hoe, Andriamanitro, misaotranao aho fa tsy mba tahaka ny olo hafa izay mpangalatra, tsy marigny, mpijangajanga, na tahaka itsy publikanina itsy akory aza. Mifady anigny indroa isan-kerignandro aho, ary mandoa ny ampahafolo ny fanagnako rehetra. Fa ilay publikanina kosa nijano hoe ny lavidavitra iny, sady tsy sahy ny andrandrany lagnitra akory, fô nandona ny tratrany nagnano hoe, Andriamanitro, mamindra-fo amiko fampanota aho. Lazaiko marina aminareo, fa ity no nidina efa no amarinigny tagny an-tragnony, fa tsy lay anankiray, fô izay rehetra manandra tegna no ahetry, ary zay manetry tegna no asandratra. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao alahady
13 mandavataona izao no alahady melohan'ny amaranasika an'izao volan'ny rozery, volan'ny oktobra, irahasika mivavaka amin'ny Masiny Maria, hitalahotsika miaraka aminy ireo fahasoavana maro isan-karazany ilaysika mba ahatongasika tokoa ho mpamafy famindrapo tahaka azy eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ary izay moa no nazavaisika ombeny mikasika ny fivavahana, ary araky ny lazaisika marina mila mivavaka isika, mila an'izay fahasoavan'Andriamanitra izay, fa ny marina ihany koa dia Andriamanitra mila sika mba ahay andray ny sitraponysika ka afaka izara ny sitrapony eo amin'ny mpiarabelona, ary ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ahasambatra sika, ny asoa asara, ary ahaizasika mifanasoa eo amin'ny fiainansika andavanandro. Ary dia izay tokoa no nataony Masiny Maria tamin'ny fiainany, ary dia izay no antony ibanjinasika any Masiny Maria manokana amin'izao volana oktobra izao, mba tonga sika ihany koa ary ho fitaovan'Andriamanitra eo ampelantanan'Andriamanitra tahaka ny Masiny Maria, ka hitondra ny Jesoa lay endriky ny famindrapon'Andriamanitra, fa indrindra moa amin'izao taona masina manokana amin'ny famindrapon'Andriamanitra izao. Ary efa naverimberintsika matetika fa efa mamaraparana an'izay taona masina izay sika, ka aoka ahay anararoatra zao fotoana zao miaraka amin'ny Masiny Maria mba hanamasina ny fiainansika, masina ny fiainansika raha eo anivosika Andriamanitra. Ary raha eo anivosika Andriamanitra dia mpamafy famindrapo isika, ka ho lavitra eo amin'ny fiainansika, eo amin'ny fiarahamonisika, eo amin'ny fianakaviasika ireny etraketraka, reny herisetra vokatry ny fialonana, vokatry ny fitiavatena, fa manjaka kosa ny tena fitiavana marina ao anatin'ny fo madio, ilay fo nananan'ny Masiny Maria, ka mba laisika tahaka koa eo amin'ny fiainansika. Ary dia izay indrindra ry kristianina havana no afatra tiany Eglizy ampitaina amintsika amin'izao alahady 13 mandavataona izao, ka ibanjinasika indray ny vavaka. Ahoana tokoa moa no atonga an'izay vavaka izay ho fiainansika, dia hoy ny tenin'Andriamanitra androany hoe noim-bavaka izay manetry tena, izay tokoa ry kristianina havana, izay no toetra tena ilain'ny mpivavaka rehetrarehetra. Ary dia hitasika ao amin'ny Masiny Maria izay ny toe-panahy sy maintsy ivelomansika eo amin'ny fiainansika andavanandro, ka ahatonga ny vavaka ho fiainana, ary ny fiainana ho vavaka mila ny fanetretena isika. Inona moa ny atao hoe fanetretena? Ny fanoharana nataon'i Jesoa ao amin'ny evanjely no oka ho raisika, araky ny lazain'i Jesoa ao amin'ny evanjely ny an'ity dia nisy rolahy izy niakatra ny vavaka. Ny farizianina zay fantatrasika ny toetra ny farizianina, mihevitena efa mahalala, mihevitena efa mahavita ny fandalinana rehetrarehetra. Io no ny toetra matetika mahavoasika, fa kapanahy manjoasika. Vitan'izao, vita batemy aho, vita confirmation aho, vita communion voalohany aho, vita mariage aho, vita raziavy. Io lay toetra ny farizianina hitasika eo, zay nisaotra an'Andriamanitra izy, fa ny aina, ny velona an'izay fampianarana zay araky ny lalàna, araky ny fepetra, fa ity velany anefa zay fa sy ny fo no manao azy. Ary dia indrisy aza noho izay hoe ny ety velany no asongadina, vitan'izao dia milaza izy fa sy tahaka nyity publikanina izay hita fa tsy mifadianina, manana toetra sy mendrika, misara olona. Dia
fantatra sika fa sy zay tanterahsika ity velany fosiny fisarambela sy zay fa ny fosika no tena izeren'Andriamanitra ary de inosika teo ary fa izy ilay publikanina kosa nanitry tena ary nitalao ny famindrapon'Andriamanitra ary de navozan'Andriamanitra ny fony ka nanatanteraka ny sitrak'Andriamanitra izy sy ny fanatanterahana ny lalàna vitan'izao nanatanteraka an'izao aho nanao an'izao aho ny tena zava-dehibe ilaina de ilaina oka koa ry kristianina havana sy anadiso zavatra isika kilaza hoe nampianatra i monseigneur sy ilaina sony ny lalàna sy ilaina sony ny fanatanterana ny dity folo sanatria izany fa iny fanatanterana an'ireo avy ao anaty ka manova ny fiainatsika raha manatanteraka tokoa ny batemy sikisika raha vita batemy dia avy ao anaty zay raha manatanteraka ny mariazy sikisika dia fianakaviana eglizy kely misy an'Andriamanitra ny fianakaviasika avy ao anaty dia miova tokoa ny fiainatsika miova ny fiarahamonina raha manatanteraka ny didi folo isika dia tikan'izay sy sony ny herisetra ary mifanaza isika ary de miova izay no tanjona tian'i Jesoa lazaina eto fa sy hoe rasy ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra na koa hoe sy ilaina ny vita batemy vita mariazy sanatria zany fa nitadiavin'ny Jesoa eto dia avy ao anaty sika ao no sy mainsy anatanterahasika azy mba sy voan'ny aina masosika sy voan'ny fisarambela sy fa ao anatin'ny fanetretena no anatanterahana an'izay izay tokoa ry kristianina havana ao anatin'ny fanetretena tanteraka no entsika mivelona amin'ny finoansika eo amin'ny fiarahamonina sika ary izay no ambaran'ny vakiteny voalohany zay manambara aminsika amin'ny alalan'io bokin'ny Siraka io fa rehefa isika tokoa no mivavaka dia miaino ansika Andriamanitra satria mahalala ny fosika izy ray ka mahalala ny fosika manontolo ka sy mijery ny zavatra ataosika izy sy mizahatavan'olona izy fa ny fosika no jereny ary ny fo feno antra tahaka ny fony masin'ny Maria feno fanetretena ary dia rasa diovin'Andriamanitra mandrakariva ny fosika raha ekesika ny mandray azy inona moa ny dikany hoe diovin'Andriamanitra ny fosika raha ny marimarina koa miditra ao amin'ny fiainansika ny tenin'Andriamanitra miaino an'Andriamanitra isika zay le finoana lalazay isika ny finoana dia fiainona ny tenin'Andriamanitra manana tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika amin'izay ka raha miaino ny tenin'Andriamanitra isika dia io tenin'Andriamanitra io no manadio ny fiainansika ary dia izay no nataony masin'ny Maria ary amin'izao volana oktobra volany rozery dia modely ho ansika tokoa i masin'ny Maria ary dia maneraka ansika tahaka ny voalazany bokin'ny Siraka eto ka amin'izay Andriamanitra hitantana ny fiainansika ary dia anasara ny fiainansika izy araky ny voalazany io bokin'ny Siraka io ary dia izay ihany koa no lazainy masin-dahapôly amin'ny Timote ary lazainy amin'isika fa rehefa tanteraka tokoa izay fanatretena zay ka miombona amin'Andriamanitra ka na inona amin'ny miseho na inona no mety mitranga dia vonina mandrakariva ny mpanetri-tenan'Andriamanitra ny mpivavaka an'Andriamanitra ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka afaka milaza tahaka ny Paoly izao de movasy efa aidina ho fanatitra sahady ary efa antomotra ny andro elako niady tsara aho zany hoe niatrika n'izay fiainana zay ka nidiovin'Andriamanitra ny fo ary rehefa vonona
efa nidiovin'Andriamanitra ny fo ka vonona tokoa dia afaka miroso amin'izay fitsaran'Andriamanitra izay, ilay fitsarana voalazain'ny bokin'ny Siraka amin'ny vakiteny voalohany ka lazainy imason-dahapôly eto ka nahatonga aza zay fisarana izay de efa vonona izy ary lazain'ny mason-dahapôly aza fa sy nisy nanampy azy fa niatrika an'izany izy ka na de eo aza izay sy fanampian'olona izay dia afaka amin'ny asa rasy rehetra izy noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary dia amonjy ahy ho izy ny tompo izay tokoa ny fanantenantsika ary efa mampiditra sika kelikely izao vakiteny izao amin'ny voalohan'ny volana novambra sy ny voany 2 novambra asarovasika indrindra ny ireo avasika ny alohalalana sika ka raha masiaro an'ireo avasika ny alohalalana sikasika dia masiaro ny fiafaran'izao tontolo zao ary dia izay no antony lazaiko teo am-piandohany hoe miditra sikelikely amin'ny famaranana ny taona masina isika ka ny fantatra sika fa ny fankalazana any Kristy mpanjaka ny amarana sika ny taona masina ka ireo tenin'Andriamanitra ireo ary dia mampiditra sika bebe koa amin'ny mahampivavaka sika amin'ny maha-kristianina sika zany hoe mampiomina ny fiainansika amin'ny Jesoa ilaina toe-panahy manokana izay ary ny toe-panahy nantitra terin'ireo vakiteny androany ampisahivina amintsika eto am-pamaranana dia ny fanetretena no ienoan'Andriamanitra ny vavaka sika zany hoe Andriamanitra miditra ao amin'ny fosika ka amin'izay izy no manjaka ao am-posika ao ka mitondra sika amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra aza ho sika ny tena fahasoavana marina ry Jesosy Tompo aza vela anana ny toe-panahy voalazanao amin'ny fanoharana izay dia ilay toe-panahy ny farizianina fa aoka kosa zahay aneky ny tsy fahamendrenay ka tahaka nataon'ny publikana fa mahantra sy malemy izahay miatrika an'izao fiainana izao ianao no fahasoavana mankahery anay ka engany hodiovinao tokoa ny vonay ka hosotra ny fiainanay ka zary famantarana ny famantara-pamonjena ho an'ireo manodidina anay ka ho mpamafy fanantenana ho mpamafy fitiavana tokoa izahay ka iova ny fiaraha-miainanay ary hiada-pinaritra ao aminao izahay aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika
atambatry ny fanahy masina Kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.